Magnano mbala tsara toko lahy, mbala tsara toko vavy. Tonga fotoana ny famparalamba voatsika asiany ampanajangana magnaraka izegny hatramin'ny farany. Ny lafin'ny fagnabeazagna no anomboantsika ny famparalamba vao amin'ny tian'io ity. Mivelatra misehatra maro samihafa ny fampianarana ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana. Ny namanay Gladisia Volamiadana Hermine no nanangona ny vaovao. Ankoatran'ny fanabeazana ara-panahy izay raisin'ireo mpianatra ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana dia manabe ireo mpianatra ho olom-pirenena vanina eto an-tany koa ny lycée adventiste. Hitantsika amin'izao fotoana izao ity fa sarotry ny fanabeazana ireo zaza indrindra fa antsika ety amin'ny tapana avaratra agnisan'ny magnano ny fomba ny sekoly adventiste eto Antsiranana mba mikaiky ireo entité marobe fa toy ny gendarme, police nationale, ireo avy ao amin'ny sehatry ny fahasalamana. Ny voalohany indrindra mba manoro hevitra ny mba hatonga ny zaza hiteza vatagna saigny ho salama tsara ahafahan'izy ireo hiatriky ny fianaragandreo amin'ny ho avindreo jiaby. Ireo kosa izay afariny ary amin'ny entité ny miaramila sy ny tombo filaminana mazava ho azy fa agnambarambara amin'ireo ankizy eo beazigny fa zava-dehibe ny fagnaragna ny lamigny misy eo nivon'ny sekoly tsirairay avy. Ary izany indrindra no antony mampisan'izy ireo atongavan'izy ireo ato mba manosika-hevitra sy manoro lalagna ireo zanakatsika mba andeha ampahitsina ary indrindra fa agnaraka ny discipline izay mifehy ny sekolitsika eo anivon'ny sepaky ny fagnabeazagna izay misy atsika eto amin'ny sekoly adventiste Antsiranana. Ny antony nisian'ny chapelle ato amin'ity sekoly adventiste dia mitariky ireo tseka bomba tonga izy ireo zegny anana fifandraisana manokana indrindra ny toe-tsaigna sy ny ara-panahy. Ary eo koa zegny ahafahanay koa zegny mifandray amin'ireto manampahefana eto an-tanàna indrindra ireo izay manamboninaatra na ny polisy na ny gendarme na ny dianco na ny fahasalamagna dia mitariky izy ireo mba tonga izy ireo anana zay fifandraisana zay manokana zay. Ka io zegny antony misy zo zegny ato amin'ny école adventiste mitsaika zegny mba tonga azy koa zegny andray anjara manokana koa amin'izay fisian'izay chapelle zegny. Ka io zegny mba fagnentagnana ho an'ireto ankizy reto mba tonga izy ireo zegny mba anana zay toe-tsaigna ambony eo amin'ny fiainana indrindra ny hoaviny eo amin'ny firenena zany. Ho isy fepetra raisina ho an'ireo zaza izay minitsy manaraka ireo fitsipika izay mifehy ny sekoly. Aoriana izao fanabeazana izay nomena ireo mpianatra ho hiatrany fanambarana nataon'ny filohalevitry ny lycée adventiste. Ia, raha ny fepetra moa no koragniny manana atao hoe discipline interne man'ny sekolitsika izay mamalavala ireo zanakatsika amin'ity sekolitsika ity ary araka lalagna atsika fa rehefa olo araiky tsy tandalana izay dia tsy maintsy misy ny fepetra izay raisina amin'izy ireo ary efa navy aza ny karazagna fikahigna manokana regny zaza sy ray aman-dreny mba hanarigny ary ahitsy amin'izegny tsy nety nataony teo aloha izy ireo. Mitohy isaky ny alarobia fanabeazana ireo mpianatra mba olom-pirenena vanina izay iarahan'ny sekoly miasa amin'ny mpitondra fanjakana avy amin'ny polisy pirenena, gendarmerie pirenena, ny tompon'andraikitry ny fahasalamana, ny avy amin'ny bianco ary ireo pastora. Ka ny avy ao amin'ny polisy pirenena no nandray anjara tamin'ny fanabeazana androany. Nandritra izany no nampahafantarina ireo mpianatra ny asan'ny polisy sy ny tokony atao raha misy trangana herisetra miseho any amin'ny toerana samihafa indrindra ao amin'ny sekoly. Zay ny pejin'ny fanabeazana fa ivadika eo amin'ny pejin'ny fahasalamagna indray tsika anohizana ny fampalambavao amin'ny androany ity. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany fa 20 ny volana septambra 2024 ny toeram-paravam-bakisiny ao amin'ny hôpitaly FJKM Salfa eto Antsiranana izay misokatra ho an'ny sambatan'olona tsirairay avy
izany fanaovana vaksiny fiarovana amin'ny Covid-19 ao amin'ny hôpital FJKM Salfa izay. Araka amin'ny 100 ny olona no vita vaksiny entina miaro amin'ny fiparitana ny varagnaretin'ny Covid-19 eto Antsiranana ankehitriny. 500 ny mponina nefa no tokony vita vaksiny amin'ny volana Jona taona 2024 hoy ny nambaran'ny taliam-patry ny fahasalamam-bahoaka ato amin'ny faritra Diana. Ny fiaramientana ataony rehetra no ilaina afana manatratra izany tanjona izany ho hatrany ny nambaran'ny taliam-patry ny fahasalamam-bahoaka ato amin'ny faritra Diana. Manoloana izany dia vonina hiara iasa amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny avao amin'ny commune urbaine to Antsiranana sy ny préfecture-ny Antsiranana. Amintsika eto zay Antsiranana fahitantsika fa hoe araka ny résultat nazontsika teo namendrotsika dia mbola ambany mihitsy ny tany fanaovana vaksiny amintsika pour ne pas dire hoe ambany 11% raha tsy diso zany ny olona tokony zay fo nivita vaksiny amin'ny tokony natao vaksiny. Ka nefa volany directeur régional de santé teo en volana juin 2023 izy tokony 50,5% tokony to tratratsika eto Antsiranana. Dika zay mbola be ny ezaka tokony ataotsika antratrarana zay ke magnentana zay eo amin'ny tanànan'ny commune urbaine Antsiranana mba azoto atsika rehetra agnano ty vaksiny ty. Zay mbola tsy nagnano moa oka agnano ary zay ny fanagnano kosa dia danoy ambe dose boost fa io mampahiriry mampatanjaka dia fiarovantsika mampatanjaka atsika ary mety afongatra ny Covid-19 eto amin'ny tanànatsika fa mahireza le avapabe fotony amintsika eto hitanao hitantsika hoe ny anisany mampalaza atsika eto resaka tourisme ohatra mbola hoe ambany tena tony vaccination amintsika eto manendainy touriste avy amintsika eto ke mazotoa atsika manano Covid test vaccine anti Covid ry avakako fa sorte tolay sorte voaka tsy maintsy etsiketsegny mafy ave koa atsika mpitondra fanjakana mila mampiseho modèle ka eto zany atoato atsika jiaby mpiasa mpanjakana tsy antere fa andao atsika hiara entana agnano vaksiny dans le cadre les 100 jours de vaccin anti-Covid. Ny volovolainay miaraka amin'ny DRS zay pekady zay miaraka amin'ireo namantsika mpitondra fanjakana an-tanàna eto atsika jiaby hiaraka rotro agnano vaksiny miady amin'ny Covid mba ampiseho amin'ny mpiarabelogno mpiaramoniny ny vahoaka zay iasantsika satria asantsika reo asam-bahoaka baka le asantsika dia asehontsika fa mila magnano ezaka atsika mba tsy hiverena ny raha niseho teo regny satria amizao atsika efa tsy kasobosy eky no tegna agnentanantsika olo fa kosa vaksiny ary vaksiny hita fa mahomby izy io mato efa mandeha ny tourisme efa maro vahiny fanerasera afa tsy de mandeha firy ny kasobosy kanefa ny ta somary faible dikan'izany mandehatra le vaksiny dia mitsangana atsika jiaby hiaraka irotro hagnano vaksiny amin'ny ady amin'ny coronavirus. Ity etsika fanaovana vaksiny amin'ny hôpitaly tsy miankina ity dia tafiditra tanteraka ao amin'ny velirano nataon'ny filoham-pirenena dia ny fahasalamana manakaiky ny vahoaka. Tapitra ny fampirarahana voantsika tamin'ity anio ity mankasitraka ny namanay Bezara sy Tanio tao amin'ny lafiny teknika ny namanay vola miadana Glacia Hermina kosa no mitatitra ny vaovao ary ny namanao be mitombo arlena notra izeny magnano veloma ho amin'ny manaraka indray.